Ya, mamerina ny fiarabana ho atsika malagasy mpanaraka ny page-ny Cité-ny Rendrena Soloniaiko. Raha-pirenena no resatsika. Ny fidinany ingay Andry Nirina Rajoelina zany teny fotony. Ary ny vahaolana zay no eritserety na mahana any problème ny jiro. Ny jiro aloha fa ny rano mbola tsy nitenenina. Zay nolazainy hoe tsy mivoaka izy andeha hivory hiaraka am'ireo inona moa ty tompon'andraikitra ao amin'ny Jirama. Tompon'andraikitra ao amin'ny Jirama ary tsy hivoaka ny efitrano izy raha tsy misy ny vahaolana. Hatramin'ny androany io zany mbola miaina ao anatin'ny délestage ny vahoaka malagasy. Tsisy fiovana zany. Engane mba tsy ho promesse fotsiny le izy. Fa androany aho te hitondra vahaolana spirituel. Satria mafy le zavatra iainatsika malagasy rehetra. Solution nomeny aloha hoe hokitiana ny volan'ny fampianarana. Raha zaho manokana fampianarana fapotika ao Madagasikara io, ngambany izao tsy de solution loatra zay. Raha isika vahoaka malagasy misy tokantrano anankiray ohatra alaitsika ka mananolana io tokantrano anankiray io za tsy mino hoe vahaolana omeny ty tokantrano ity dia ny hoe handeha hanapaka ny écolage-ny zanany na koa hanapaka ny vola zay hividiana fitaova hianarany zanany. Ka angambany hoy zaho hoe non, mialatsiny aminao Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina, misy zavatra hafa azo kitihana fa tsy ny vola ny fampianarana tompoko. Tena ialako tsiny, tsy vola ny fampianarana tompoko no hokitihana. Ty misy vahaolana vahaolana avy aty amiko manokana momba ny problème ny jiro, momba ny problème ny électricité zany sy problème ny rano zany. Zava-misy ao a Madagasikara taoko malakilaky le izy io problème jiro voka tsy fisinina, tsy fisiny orana. Tsy fisiny orana zany. Ka ny antony teknika de zao. Iandekaleka manana eo amin'ny 120 mégawatts. Vokatsy ny tsy fisiany jiro amizao fotoana zao, tsy fisiany rano de 40 mégawatts sisa. Donc zany very any amin'ny 80 mégawatts any isika.
Zay manakotsika ny coupe farantsana. Zay eo amin'ny 28 mégawatt eo. 28 mégawatt zay eo amin'ny 6 eo 6 tavela. Donc zany ane 22 zany no very. Ka solution netini ingay raduel mo we handefa nio groupe io ya vaolana zany 36 mégawatt io groupe io. Donc zany isika mbola very rany any andeka leka fotsy any am 44 plus 20 44 plus 20 mo any amin'ny 64 mégawatt very. Ka zay 64 mégawatt zay no sisa tavela zany azavadinira retoboko. Ka amiko eto ny solution sady vola be olaniny ingay raduel iny tsy manina rehefa mamaha olana izy. Zany 9 milliards d'ariary isam-bolana zany vola be zany. Ary tsy mety misy impact any amin'ny fiainantsika vahoaka ndray io zavatra io ka so de hanahira retoboko. Ka ina mo no solution ameko? Solution ameko solution spirituelle androany. Ivavaka itsika mba hirotsaka ny ora. Ivavaka isika mba hirotsaka ny ora. Za Kristiana mino an'Andriamanitra aho, mino koa aho any mazava ho azy mino any Tompo Jesosy aho. Na ianareo musulman, niza na isika mivavaka direct amin'Andriamanitra, andeha hivavaka re itsika mba hirotsaka ny orana. Zay angamba ny sisa vahaolana, ary tsy orana ndraik'andro, tsy orana 2 andro, satria tsy hafeno an'io barrage io, ny orana ndraik'andro na orana 2 andro. Fa mitady isika orana inona mo orana avy any orana manino mo ty orana maharitra mety amambolana. Tena miala tsiny re tompoko, miala salofito ho atsika eny ambany tanàna eny, fa tsy mety zay moa no vavaka ataotsika, satria tsika koa tsy ampy rano, mety hiakatra ny rano, mety isika koa aka rano am'reny olona am'izao tsy visina rano zao de ho voavaty olany délestage ty, satria raha mandeha zany io andekaleka io de mamokatra 120 mégawatt plus 28 ampy tateraka mba hamatsina ny jiro farafaratsiny zany tsy ho atsika any amin'ny mazava ho azy fa ho any Tananarivo. Ka izay no novako anty direct fohifohy ty mba mangataka atsika vahoaka malagasy re tompoko, mangataka atsika na vahiny mipetraka any Madagasikara mba hivavaka isika, hitaraina amin'Andriamanitra mba omeny orana maharitraritra, mba hafana manodina ny andekaleka sy farantrana izay manana ny vahaolana mba hitombony herinaratra, satria raha 120 mégawatt izy am'izao fotoana zao de 46 tavela mandeha. Any farantsana raha 28 izy 6 de no mandeha am'izao fotoana tsy fisiny orana. Fa tena makarariny fo no maheno hoe ny volany ianarany zanaka malagasy no tapahiny ngay rajoel andefasana an'io
électricité JIRAMA à Madagascar averiko ndray raha misy tokatrano manana olana arabola de tsy ny écolaziny zanany no tapahiny voalohany fa mety hivarotra tsy haiko fananana izy mety hivarotra zavatra hafa angambany izy fa tsy écolaziny zana tena mampalahelo ny zavatra misy a Madagascar am'izao fotoana zao hatsy lasa ny zanatsika ndraiky zay ho avy ny firenena no potehina ny ho aviny amin'ny vokatsy ny tsy fahaizany Ngai Rajoelina mitantana ny firenena. Mbola isiko fotoana iresahatsika momba ny JIRAMA nomezako atsika ny bilan rehetra nanomboka 2009 fa averiko eto indray talohan'ny 2009 de fefa nahazo tombony JIRAMA fa vokatsy ny fanapahan-kevitsy diso nataony Ngai Rajoelina nahatonga atsika vizana tanteraka mahantra ny firenena tsisy zavatra hoany na zavatra hosotroina ary manahirana azy miasa very am'izao fotoana zao ka ty ry malagasy havako aby ninona ny finoanao rehefa mitodika amin'Andriamanitra itsika rehetra ndao retsika hivavaka mba sy ny orana maharitra mba sy ny orana maharitra hamahana an'izao problème zao na ny problème any rano mety vaova am'izany problème amin'ny barrage zay ananatsika problème ny andekaleka mba hamokatra 120 mégawatt izy fa tsy 40 mégawatt problème ny ikopa Farantsa mba hamokatra 28 mégawatt izy fa tsy 6 mégawatt fotsiny vavaka koa isika mba hijeren'Andriamanitra ny firenetsika io mba mangina ny firenena malagasy fa tena fa tsisy tsony io zavatra iainatsika sotra tompoko samby tain'Andriamanitra itsika rehetra